Arak'izany ary dia nandroso sosikevitra mba hilaminana eto amin'ny firenena ry zareo avy ao anivon'izay kaida izany. Isany amin'izany ary ny fitantanana mangarahara ny volam-panjakana. Ny zava-misy manodidina izay fitantanam-bolam-panjakana eto amintsika izay no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ny arahana tamin'ny Harlem Rabevahiny iray tamin'ireo mpanorona ny kaida. Volana maromaro anisany hoe niantso foana ny ametrahana sy ny hoe ampiarana ny fanjakana tandalana inona no heverina hoe fa tena olana tsy mbola mampipetraka an'izay hoe fanjakana tandalana izay eto amintsika. Ny fototry ny olana mahatonga ny krizy miverimberina eto Madagasikara dia ny tsy fahampian'ilay tona hoe redevabilité sociale ka tsara ho hazavaina zany hoe inona marina no mahatonga an'ilay izy dia tsotra fotsiny misy ny antsoina hoe bonne gouvernance financière na inona zany no ataontsika eto raha tsy tsara tantana ny vola mpanjakana izay volam-bahoaka ny mpandohetra dia tsy tafapetraka izay antsoina hoe redevabilité sociale izay. Dia tiako marina moa zany nanomboka tamin'ny taona 2004 dia efa misy ataontsika hoe lalam-panorenan'ny ara-bola mihitsy zany hoe constitution budgétaire efa napetraka teto amintsika dia ny loi organique 2004-007 zany. Io lalàna io zany loi organique io zany tena mametraka mihitsy zany hoe esprit culture na résultat zany tokony apetraka manomboka zao amin'ny fitantanam-bolam-panjakana eto Madagasikara. Ino le culture de résultat raha mijerytsika any amin'ny privé dia résultat ny tena zava-dehibe zany hoe misy performance zany dia izay zany izay esprit zay no adika aty amin'ny administration zany. Ny zava-misy anefa io lalàna io efa misy lalàna vitsivitsy satria io moa lalàna fehizoa dia misy lalàna vitsivitsy efa napetraka, misy didim-panjakana vitsivitsy koa efa misy amin'izao fotoana izao. Nefa ny zavatra hitanay kaedy zany dia tsy mifanaraka amin'ilay esprit-ny lalàna fehizoro zany ny zava-misy amin'ny fitantanam-bolam-panjakana nandritra izay nanomboka tamin'izay taona 2004 zay. Inona ohatra vitsivitsy no omenanareo mikasika ohatra ny zany hoe blocage na crédit zany. Amin'ny lalàna io moa zany io lalàna fehizoro dia efa milaza hoe budget de programme no atao zany hoe mifototra amina objectif amina programme zany ny zavatra atao dia miafarana résultat inona no asa mifandray amin'izay résultat tongavana amin'izay résultat zay. Ny zava-misy anefa amintsika amin'ny teny zao tsy vao zao fa nanomboka tamin'ny taona 2004 izay teo nanomboana nampiasaina ny lalàna dia misy ohatra ny resaka hoe blocage na crédit zany hoe any amin'ny ministère isan-karazany efa crédit voté zao tany amin'ny parlement zao dia avy eo bloquena iny rehefa any amin'ny faraparan'ny taona zany hoe tsy tafapetraka mihitsy an'ilay esprit-n'ilay budget de programme. Le avy amin'ny fanjakana mpanantanteraka ve no mampikato izay sa ny aiza ny tena hitanareo hoe misy lesoka amin'ny hoe tsy manatanteraka le izy amin'ny mpanantanteraka manko ny tokony hanao an'ilay izy ka ny mpanantanteraka mihitsy ny manao an'ilay blocage de crédit. Izy efa ny loi de finance laninany amin'ny parlement dia avy eo ny ministre ny finance indray avy eo mamoaka arrêté fotsiny dia hoe bloquena le crédit dia misy hapana crédit bloquena tsy azo ampiasaina hoe 25% 15% arakaraka izay atao. Nanomboka tamin'ny taona 2004 zany efa niaina ny fanjakana ireo mpiasa-panjakana rehetra mpitatam-bola amin'ny fanjakana ireo mahafantatra an'izany do. Anisany hoe mampidi-bola ao amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny efa ny vahoaka tokony hoe izy koa hoe karazany hoe fanaraha-maso na fandraisana andraikitra avy amin'ny mpandohetra zay manoloana ny hoe fitantanam-bola fanjakana. Ika manko zany efa misy ny parlement ireo no solotena amin'ny vahoaka zany
satria orombo fidy ireo io lalàna io zany a io lalàna fehizoro le niteneniko teo hoe 4 ohatraohatra fito a dia efa mamaritra mihitsy ny contrôle ataon'ny parlement zany dia efa feno zany ny contrôle anatin'io a dia mitaky ny fampiarana an'izay fotsiny zay a ao amin'ny CAED etsy andanin'izany ny société civile ko angatanay satria ireny no atao hoe mpanelanelana amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana dia société civile koa zany angatanay andray andraikitra mba hivohy mihitsy hoe ahoana ty fandaninana ty vola zay etra avy amintsika avy aminao avy amin'ny vahoaka zany le izy ny manifeste pré nasehoanay androany manko a dia efa mijery ny zavatra à long terme le izy na ny androany io a na ho an'ny mpitondra rapitso na inona fifidianana ataontsika eto zany na inona fa raha tsy manaiky an'ireo zavatra teneninay voalazanay amin'ny manifeste io zany ohatra ny teneniko resaka bonne gouvernance financière teo zay hitondra eto dia azagaky tsika fa hiverimberina